Tonga ny fiainam-panahintsika misy tagina eo tsy mihetsika eo mahatonga fangatsiahana mahatonga sakana amin'ny fahasoavana rehetra izay tokony efa niainantsika na raisitsika eo amin'ny vie personnelle na fiainantsika manokana ary izany eo amin'ny fanompoana raha tokony hoe tena hoe efa hivelatra be ny ministera ny fanompoana saotran'izany eo amin'ny fivelomana mihitsy aza satria miatraika amin'izany rehetrarehetra izany rehefa manokatra varavarana ianao rehefa malala nefa ianao zanak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manontolo rehefa velantsika mamoha varavarana ho an'io fikomiana io ianao rehefa tsy metimety aminao zavatra mitranga rehefa elaela mivalim-bava ka tsy tonga rehefa misy olona nandiso fanantenananao dia mikoma amin'Andriamanitra ianao nefa tsy izy nanao inona antsika ary mikoma amin'Andriamanitra isika rehefa manova an-dalana ny zavatra efa nandidiny antsika lasa manao compromis amin'ny fahotana ary izao amin'ny zavatra kely ho sisa amin'ny fitomboany fa mitombo io zavatra io satria efa tafiditra efa mivoly varavarana dia miposesika amin'ny fahavalo dia gaga ianao fa tsy manana discernement intsony fa lasa miverina amin'ny zavatra fahotana taloha mihitsy aza ary izay ilay miteraka fiverenan-dalana izay ilay miteraka fahabotehana ary tsy tonga saina akory fa efa vita ilay zavatra vao hoe fa taiza ary fa naninona ary satria nisy fikomiana tao nanomboka amin'ny zavatra nanomboka tamin'ny zavatra nohamaivaninao notenen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony teto amin'ity toerana ity na tamin'ny bitsika mifanamasina taminao rehefa tsy mamaly ny antso antsika dia namany mikoma izany Andriamanitra nefa miantso antsika ho sisy androso isika hirehitra ho azy isika hiaina amin'ny antom-pisiantsika marina izay niantsoan'i Jesosy antsika ao anatin'izay hoe miaina ny antom-pisiana izay eo ilay hoe fanompoana fa indrindraindrindra dia ilay fiombonantsika amin'ny isan'andro fa fikomiana ry havana ny fandanianao fotoana amin'ny zavatra izay tsy niantsoan'Andriamanitra anao nefa hifantohanao mandany fotoana mijery film mahavita adiny roa mandany megady mifiry miscroll ao amin'ilay telefona nefa tsy mahavita miatra mivavaka sy mamaky tenin'Andriamanitra Andriamanitra nefa manana mission nankiny ny andrasany amintsika tsiraray avy voavontsy ve ny olona amin'ny alalantsika mahita an' Jesosy ve ny olona eo aminao sy amin'ny alalanao sa mahita anao rehefa tsy matoky amin'ny asa sy ny toerana izay niantsony antsika isika rehefa maivantsika ny antson'Andriamanitra eo amintsika hoy aho izay dia efa fikomiana eo anatrehan'Andriamanitra izany misy ohatra zavatra rafitra fandaminana napetraka ny mpanompon'Andriamanitra atao amin'ny fanompoana ho isika ry havana mba hampandroso an'ity zavatra ity ndao tsika anao an'izao isaka latsakempoka anao an'izao dia fa maninona tanareo ilay fa maninona dia efa fikomiana izany lasa afara dia hoe tsy maninona na tsy manao tsy maninona na zao na tsy hivavaka raha tsy maninona na dia tandremo ry hava-malala fa zavatra kely no hitombohana izay fa nefa mitondra fahasimbana be dia be eo amin'ny fiainantsika teny foana eto mpanompon'Andriamanitra mikasika ny fahamasinana mikasika ny toe-panahy tokony hananantsika miteny ampivady izao ny anjaran'ny vavy izao ny anjaran'ny lahy izao ny fitondran-tena sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra aiza ho aiza ny fankatoavantsika an'ireny zavatra ireny efa nomen'Andriamanitra antsika ozy ny teniny ny fahasoavana sy ny hery rehetra hiainantsika fa antsika miaina araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra marina kanefa manaraka an'izany fa isika ndao tsika manoloana an'izany ten'Andriamanitra izany androany dia hiverina inona ny fanafotony izany fanetretena ry havana manetretena eo anatrehan'Andriamanitra aoka honnête ianao eo anatrehan'Andriamanitra
za mila honay teo anatrehan'Andriamanitra hoe taiza marina tompo ao mbola teny tsy nankatoaviko sy namaivaniko fa zay fotsiny andrasan'Andriamanitra amintsika mandohalika ny lohalika ao miforitra tena hoe manaiky hoe Jesosy io ty zavatra ty androany ay tsy mety zany aika zakay mbola manao an'izao aika zakay mbola manankalo anao amin'ity aika mbola maivaniko le ohatran'izao fa iny zavatra maivaninao iny androany faravarana voainao sy amin'ny tehany favalo anao sy ny fiainanao aoriana ratsy mibebaka isika very ange ny discernement rehefa tanteraka tonga ny rébellion lasa mavita mangalatra ny olona nefa pino lasa mavita mandainga mavita mamitaka mavita lasa mijangajanga lasa miverina karazam-palitona sy fijejojejoana satria ten'Andriamanitra miteny hoe aza anao ny fanaon'izao tontolo izao izy nefa efa lasa miverina amin'ilay fanaon'izao tontolo izao satria tsisy tsony le discernement rehefa namela zavatra anankiray ianao dia mitombo iny miandry antsika isan'andro Andriamanitra amaly ny antsony miandry antsika isan'andro Andriamanitra hiaina fiainana fankatoavana sy fahamasinana amen amen io matetika ny mahatonga ny fiainantsika tsy mandroso lasa misy korotana tafiditra ny fahantrana fahampitehana satria nanokatra varavarana io no mitondra sakana ao afandrosoantsika ara-panahy Andriamanitra nefa efa miandry an'izay obéissance zay fotsiny hitay atsika hitondra atsika lavitra mihoatra no fatakara atsika azy rehefa mety aminy ny fiainam-panahy sy ny fankatoavantsika Andriamanitra mihaino fotsiny riavana meny ny fiainantsika amin'ny fahasoavany miandry atsika izy amen manoloana ny teny omeny atsika ho tokantranao manahoana ny fampiarana an'izany aoka itsika tsy hitady excuse sy anilika ny responsabilité amin'ny hafa fa isika mihitsy aloha no andrasan'i Jesosy anatanteraka an'izany ianao no ilain'i Jesosy anatanteraka an'izany manahoana fanankentsika ny lehibe ao ampiasanao firy amintsika aloha ny tia ny lehibe atsika na hoe madio am-po amin'ny lehibe atsika indrindra rehefa manao toetra mahafinaritra be izy nefany matetika ireny no ahitan'Andriamanitra hoe bokomitsika tena Andriamanitra dia mampianatra antsika hanaja azy ireo foana ary misaotra an'i Jesosy any amin'ny sekoly eto fa raha tsisy ilay sekoly eto angamba dia zahako ilay tsy haiko sy efa ny démission ohatran'izay satria hanamboaran'i Jesosy ny toetra antsika mihitsy amin'ny alalan'ireny olona mahafinaritra be manodidina antsika ireny diso eo anatrehan'Andriamanitra ianao raha maniratsira ny lehibe fa alao mivavaka ho azy amen ndao tsika nome lanja ny fitaoman'Andriamanitra antsika iombona aminy isan'andro rehefa feno fiambonana amin'i Jesosy sika dia mora antsika ny miaino ny bitsika amin'ny fanamasina hoe zao no attitude tokony anananao manoloana an'izao zavatra izao zao no tokony fitondran-tena anananao amen ndao tsika tsy hanankalo azy amin'ny zavatra mampahazo aina ny nofontsika fotsiny nefany mampanalavitra antsika amin'ny sitrapony ndao hifantoka amin'izay ny antsony antsika isika amen amaly ny antsony isika mba tsy ho very ilay anjara voatendry tokony hidirantsika sy nomanino antsika amen aoka tsika tsy anisan'ny hoe tsika ngery ava malala tena manana tombony lehibe amin'ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika eto isan'andro tena hoe tena buffet 5 étoiles angamba nilazahako azy ry havana nefany indraindray tsika raisintsika ohatry ny hoe aki le zavatra ao amin'ny Hébreo 4:2 ao dia miteny tenin'Andriamanitra hoe fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany kanefa ny teny izay efa reny osy izy dia tsy nahasoa azy satria tsy nihaino finoana tsy niaro finoana
tao amin'izay nandre kanefa tsika eto dia mino fa tsy anisan'izany intsony amen hoy ao teo hoe manjarintsika ihany vo mafy dribble amin'ny quadruple eo amin'io klasy io foantsika Andriamanitra efa te hitantsika fa miandry antsika izy ndao tsika tsy andeha araka ny fa ho kristiana tena manaiky ho tarihin'ny fanamasin'Andriamanitra isan'andro mizatra kely témoignage tantaraiko anareo ty fampahirezana antsika efa tsy verimaina mihitsy ilay sacrifice mamonjy sekoly vao maraina eto tamin'ny herin'ny androany avy nandeha mission zany dia niasa Zoma vao avy mission aloha tonga dia niasa tena rary daholo ka ny olona atao ampiasana anay indrindrindrindra ireo le hoe vahiny le diplomate zany na raha tsy haiko hoe fa manina taona tena mikohaka be voansery be dia feno virus zany tao amin'ilay toeram-piasana tonga latsinainy maraina ozy nareo dia fo hamonjy sekoly fo maraina tena henoko hoe way izany tratrako izany tena rary izy izany tena tonga dia encombré be ary ny ary rehefa hoe rary tonga dia aty foana encombré be dia mikohaka tena andalana sokafana varavarankely tena tsy mahazoaina mihitsy aho za matsy mivadiko tena tsy mahazoaina mihitsy dia izay koa moa tratry ny embouteillage be nafinaritra be satria feno fanamboaran-dalana eraky ny lalana nefa ny aty aminay ny entana sy ny ohatr' izany sekoly natsona ny olona tonga dia omany plan be izay le fiainana moa izany tena hoe miezaka ianao kanefa indraindray misy zavatra tsy ao an-tananao dia tonga teny an-dalana ny hevitra zany araka ny nofo tsika izany raha izao dia tonga antsika valo sy fahatelo valo sy fefatra atao amin'ny sekoly dia tsy maninona alao témoignage mba ho fampahirezana antsika ozy mivadiko ndao hisotro dité ndao hisotro dité efa tsy mahatratra tsontsika dia ozy izy tena raha nofoko no enoko dia tena ndao hisotro dité satria ilain'ny tratrako sy ilain'ny vatako izao izany satria niala any an-trano izay tsy hisy hoe zavatra mafana akory no hanina na inona fa tonga dia koropaka dia lasa fa izao andao isika izay lazain'i Jesosy no akatoavintsika fanafolo minitra ary sisa tratrantsika ao dia misy teny antsika foana zany dia efa mba teo fanatrehantsika aleo tsika tsy mihaino ny nofo tonga teto atety tsara ny plasiko pastor Jao nitory teto za tsy nangataka fanasitranana pastor Jao tsy mivavaka fanasitranana fa teo am-pitoerana teo dia henoko hoe zany fa miala le zavatra voaka teto maina ny tratrako tsy nikohaka tsy nila ny sotro sirop tena hoe tsara Jesosy hitan'i Jesosy le fotsika reto hitan'i Jesosy io fotsika io aza maivanina mihitsy ny antson'Andriamanitra fa mifankatoavanao dia mihoatra lavitra no mifanatitra lehibe izay mety ataonao ary izay nitadiavin'Andriamanitra amintsika amen raha tianao niditra amin'ny anjara voatendry sy tena ho tanteraka eo amin'ny fiainanao ilay zavatra planina efa nomanin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia mila mankatoy isika mila manetry tena isika io tsisy hoe izy rehefa ianona ihany miteny dia ianona fa mety ny zanakao ny ampiasain'ny ten'Andriamanitra mety directive miainga io mety ny mpampiasanao no ampiasain'Andriamanitra fa reny rehetra reny dia hijeren'Andriamanitra mifankataovantsika ozy ny teniny farany hoe fa mahatoky izao teny izao ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny faha 1:20 amaranantsika azy fa raha miara-maty aminy isika maty amin'ny tena ry havana dia hiara-belona aminy koa andiny faharoa 20 raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy amen raha te hiara-njaka amin'i Jesosy tsika dia mila miaritra mitondra ilay azy fijaliana ozy izy ny ten'Andriamanitra amen mitondra ilay zioga izy kosa raha manda azy isika izay le fikomiana izy kosa anda antsika nefa tsy amen izany amen andaontsika tena hiezaka hitady fahalalana tsara n'Andriamanitra satria ozy ny teny eo amin'ny Hosea 4:9-3 hoe
fa mahatoky toy ny maraina ny fiposany. Amen. Dia aoka ahalala, eny aoka hiezaka ahalala an Jehovah isika, fa mahatoky toy ny maraina ny fiposany. Dia ho avy amintsika toy ny ranorana mivatravatra izy, sy toy ny farahorana izay mahavonto ny tany. Ary tao amin'ilay voalohany iny singaniko kely le nanomboantsika azy le hoe niantso antsika izy mba handesy amo ao amin'ny jaona toko 5:1 tapany by hoe mba omena ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona marina sy mahatokony ten'Andriamanitra riavana ndaontsika hivavaka amanoloana izany ten'Andriamanitra izany. Misaotra anao izay Jesosy misaotra fanamasina ny amin'ny teninao, misaotra ray malalo fa tena mitaizana ianao ary mampianatra anay ny sitraponao isan'andro ianao. Tompo ifonana sy bebahana tanteraka eto anatrianao, ny endrika fikomiana sy fankatoavana rehetra ny teninao hatramin'izay mamindrafo dia mamindrafo aminay Jesosy. Misaotra fa tonga aminay ny teny androany ary manomboka androany izay dia ho isan'ny mpankatoa, isan'izay manaiky tanteraka tsisy fepetra ny teninao sy iainan'izany teninao izany. Na inona amin'ny sehatry ny fiainanay, lafim-piainanay rehetra Tompo, efa ampy ny teny no raisinay rehetra hatramin'izay raha reny Jesosy io no ankatoavinay. Dia fantatra fa iaina fiainam-pandreseny izahay, iaina fiainana tena hoe feno ny fanotronanao sy ny voninahitrao izahay. Ampio izahay Tompo manomboka androany, tsy hanamaivana ny antsonao, hamaly ny antsonao, handeha amin'ny fankatoavana sy ny fanekena sy ny fanetretena mandrakariva eo anatrianao. Matoky sy marina ny teninao Jesosy aoka ianao hanampy anay isan'andro fa izahay kosa manaiky ary mampanaiky ny atao anatinay ankatoanao manomboka androany. Misaotra Jesosy. Amen. Dia tiako tsika indray mpanompon'Andriamanitra manaraka to. Ndaontsika hivavaka. Sakafo mivavanao dia mitenena amin'i Jesosy hoe miresamiko indray androany Jesosy. Efa betsaka ireo teny teo fa ankatoany ireny dia izay ho avy manaraka eto koa dia mbola ankatoa ihany Jesosy. Tovy izany vavaka izany indray amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eto izay hihaino anao. Sanatria tsy hijery olona, sanatria tsy hihaino olona, fa hihaino anao. Aoka hisokatra aminay ny ao am-pony iray mba ahafahanay mandray ny fahamarinana rehetra ka ho tonga fiainanay izany. Tsy fahalalana Jesosy fa fiainana. Satria ny teny izay lazainao dia fanalo dia tonga fiainana aty anatinay. Tenena ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahian Jesosy daholo amin'ity herinandro farany amin'ny andro farany amin'ny volana Mars ity. Raha pitsitsika dia handingana ny volana Avril. Mino ahako fa efa maro ny olana nitsoahan'i Jesosy teo amin'ny fiainanao. Alleloia. Ny fanontaniana dia hoe ilay nieritreretinao olana ve? Tena vrai problème ve sa faux problème? Raha ohatra mantsitsika ka mijery ny zavatra ny fiainan'i Jesosy sy ny zavatra ny fiainan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany dia be da be ny zavatra natrehany. Fa hoe inona tamin'ireo no nisokajian'i Jesosy olana, fa inona tamin'ireo no ohatrany hoe tsy nirarahian'i Jesosy fa ohatrany hoe izay mandeha dia mandeha eny fotsiny. Dia tonga eto tsika ao anatin'ity sekoly famana olana ity. Inona ilay zavatra eo amin'ny fiainanao dia ho fantaritsika ilay izy hoe faux problème ve? Tena olana ve ilay izy sa tsy tena olana? Sao dia tsy olana amin'i Jesosy no lazainao fa olana dia tsy manaitra an'i Jesosy izany. Fa misy ny tena olana amin'Andriamanitra, tena olana amin'i Jesosy dia izay nefa ny tian'i Jesosy ho reglena androany. Alleloia. Tiafa aloha ianao mafy ho an'i Jesosy. Manao échauffement tsika mitehaka. Ohatrany hoe mangingina be za mantsy. Ohatrany hoe latsinainy maraina manao gym dia mikamokamo daholo ao mpianatra. Fa aleo tsika avitrika tsara mihaino teny. Amen. Ny zavatra nieretan'i Jesosy teo amin'ny ny zavatra natrehan'i Jesosy teo amin'ny andavanandrom-piainany alohan'ny hatongavana teny amin'ny famonjena. Ninjehan'i Jesosy, tsy tian'i Jesosy, naratsian'i Jesosy. Tsy maintsy namoky olona tsy omby 5,000 Jesosy. Fa izany izao tsy olana tamin'i Jesosy izany. Firy nareo ao tokantrano? 4,000 sa 400?
olana ve zany teo am' Jesosy tsy olana le izy fa ohatrany hoe ay ok zay zany no tokony atao eo izy de miresaka amin'ny raha eo de vita tsy olana zany am' Jesosy nenjehana izy fa tsy nampaninina azy naratsiana izy fa tsy nampaninina azy nandeha teny ambony rano Jesosy ianao aiza no mitsangana ny ambony gorodona eny ambony goudron eny ambony pavé eny ambony beton eny ambony inona mahita olana ianao nen Jesosy eny ambony rano tsy mahita olana izy ao anaty tafiotra mitsangana ao anaty tafiotra Jesosy tsy hoe ry le tafiotra de ety izy fa ao anaty tafiotra io le tafiotra de ao ampovoany ao izy fa tsy olana aminy zany andeha hotoraham-bato Jesosy fa mbola tsy olana aminy koa zany namadika an' Jesosy Jodasy fa tsy olana tamin' Jesosy zany eto misy olona zao ohatra hoe nametraka fitokisana tamin'ny olona considérenao le olona hoe tena meilleur ami inona ny confident-ako zao ohatra ny tsisy an'le cahier de souvenir reny intsony de iny olona iny le anokananao page manokana mihitsy hoe titsika ty anafahany anina iny olona iny namadika anao de iny ianao fa manao problème be hoe tao mba afaka fa tsy zakako mihitsy zany fa tsy olana tamin' Jesosy mpianatra teo akaikiny teo namadika azy niatsika aretina maro Jesosy tsy hoe izy ny narary fa nisy olona maro be narary nentina teo am' Jesosy fa tsy olana ho an' Jesosy zany zany vadiko marary olana ho ahy zany za koa nge ao anatin'izany rehefa marary ny zanako ndraindray ohatra ny tiako alaina le aretiny satria olana ho ahy zany fa nen Jesosy tsy olana ho azy zany tao marary ny paralysisa tao malemy tao misy abokana tao matory maty zany miatrika olona maty Jesosy fa tsy olana ho azy koa zany neverin'i Jesosy fa matory fa inona ny olana teo am' Jesosy ho an' Jesosy inona no ny considéreny ho problème inona no ny sokajian' Jesosy olana teo am' Jesosy voalohany tsy hoe reto daholo akory izy rehetrarehetra fa mba tiako tsika andray lesona dia raha misy hitanao dia mba mifampahireto tsika manaraka fa reto aloha zany no anisan'ny hitako dia reto aloha no zaraiko ozy Jesosy Luc 18 tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka ny tsy fahampimbavaka dia olana teo am' Jesosy raha misy olona tsy ampivavaka miona am' Jesosy dia olana ho azy zany raha ianao zany tonga eto tsy ampivavaka tonga soa ianao fa tena ato anatin'le sekoly raha zay ny considérenao olana hoe tena ohatrany tsy vitako mihitsy le mivavaka dia tena problème zay ny tena vrai problème anisan'ny vrai problème am' Jesosy olana faharoa ao amin'ny Matthieu 5:20 dia ny voalohany hatramin'ny 12 anisan'ny olana ny tenenin' Jesosy raha tsy ampy solika isika tantaran'ny Virjiny dimy sy dimy adala tsy mitovy ny hoe manana fanala misy solika fa tsisy solika fitaiza tsisy réserve rehefa nandray an' Jesosy ny olona dia manana ny fanamasina fa rehefa tsy ampy ny vavakao dia tsisy réserve hoentinao mandehandeha dia lany iny rehefa sendra problème ianao zay mahatonga an'le tsy olana tany isaina ho olana satria tsy ampy ny fiainam-bavaka mifampiankiny ireo vakeo ny Luka 5:20 fa mazava be ny tenen'ny ten'Andriamanitra ny adalana andray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza andiny fa efatra ary ny endry kosa nitondra solika tao anaty fitondrany sy ny fanalany solika ao anaty fanala le lampy solika ao anaty réserve tsy maintsy mameno ny réservoiranao ianao zay mahatonga hoe tsy ampy le fotoana eto amin'ny sekoly iny mandrehatra kely fotsiny iny tsy mitovy ny addition sy ny impartition tsisy omenanao eto arehatra fotsiny ianao ny eto fanjaranao manovany amin'ny réserve
Alleloia. Alleloia. Tandremo fa tsy ampy ny manana ny fanamasina. Fa mila ianao feno ny fanamasina. Manana reserva. Alleloia. Fa olana zany amin'i Jesosy satria rehefa tonga le fotoana fampankarana dia ozy izy Jesosy hoe mety manana mirehatra le lampinao fa mitsilopilopy tsisy reserva andrehetana azy maharitra dia noho zany tsy fantatra ianareo. Noho zany ndao reglena ny fiainam-bavaka. Fenoy tsara ny diloilonao. Fenoy tsara aza mionona amin'le fandrehetana eto. Aza mionona amin'le fametrahan-tanana mamelona le fanomezam-pahasoavana ao anatinao. Fa ianao tsy maintsy maka ao amin'i Jesosy ianao. Solika nalaina teny am-piandohana no entinao fa tsy solika vidiana, solika arehatra etsero. Tsy hiditra lalina amin'izay fa ampy le tamin'ny sabotsy. Ty hafa mafy ao an Jesosy. Olana fahatelo. Luka 7:15. Ao amin'ny Luka 7:15 dia mazava be ny fanoharana nataon'i Jesosy fa ny valim-bavaka. Raha le faux problème zany no entinao eo amin'i Jesosy, isisianao dia mivaly foana iny. Dia iny tsy olana amin'i Jesosy na mivaly na tsy mivaly. Fa iny raha misisika fotsiny ianao dia mivaly iny. Fa ny olana eo amin'ny 9 kanefa raha hoavy ny zanak'olona io, kanefa raha hoavy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany va izy. Tsy le valim-bavaka ao ny olana, tsy le faux problème afaka reglena na fantatry Jesosy na tsy fantatry Jesosy ny olana, fa iny possible mitranga. Fa ny olana ozy izy Jesosy, le finoanao rehefa isehony amin'ny raha hoany lanitra, mbola mijoro ve le finoana? Mbola mino an Jesosy ve ianao? Tena mbola mino ve ianao? Olana fahatelo ny tsy finoana. Ary olana goavana. Ny tsy fahampim-bavaka dia olana considéren Jesosy olana. Ny tsy fahampim-pinoana, ny tsy fananam-pinoana dia olana goavana. Rehefa iveriny Jesosy ka tsy mahita finoana ao anatin'ny olona zany izy dia olana goavana zany. Mahasarotiny an Jesosy ny finoanao. Mbola mino ve ianao? Manao ny asan'ny ray ve ianao? Tsika efa tenenina foana fa tsy maintsy miombona amin'i Jesosy aloha vao manao ny asan'Andriamanitra. Ny asa rehetrarehetra tsy alohavany fiombonana amin'Andriamanitra fa mihazakazaka manao ny asa dia tsy ahafantaran'Andriamanitra antsika. Izay ny tenenin Jesosy Jaona 7:14. Raha isikely ange baibolinao hoe Jaona 7:14. Dia izao ny tenenin Jesosy. Inona le mot voalohany eo? Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka. Zany hoe raha mandeha irery ianao tsy misy an Jesosy, tsy fantatry Jesosy, tsy niombona tamin'i Jesosy manao ny asan'Andriamanitra dia tsy fantatra Andriamanitra. Fa ozy izy Jesosy, isika tsy maintsy iombonana ao amin'i Jesosy io. Raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Noho zany tsy maintsy fiombonana amin'i Jesosy aloha. Tsy maintsy fiombonana amin'i Jesosy aloha vao fanaovana ny asan'i Jesosy. Isika ozy izy Jesosy dia tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka. Ny finoana nefa dia tenenin Jesosy izay mino ato Jaona 14:12 dia ny asa ataoko no ataony koa. Ny ahafantarana zany fa mino an'Andriamanitra ianao dia niombona tamin'i Jesosy aloha dia miaraka manao amin'i Jesosy le asan'Andriamanitra. Manaraka manao ny asan'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy. Dia izay ny secret an Jesosy Jesosy tsy kivy. Nentin'ny mpianatra nandeha nivavaka. Tsy olana tamin'i Jesosy. Jodasy nandeha, tsy nandeha nivavaka niaraka taminy. Tsy olana tamin'i Jesosy zany. Fa ny olana tamin'i Jesosy, vakio tsara ao amin'ny Luka 22 angambany izy zay. Luka firy izy teo? Luka 22. Ny olana tamin'i Jesosy le mpianatra tsy navita niaritra ny vavaka. Ny olana tamin'i Jesosy averiko, le mpianatra tsy navita ny vavaka na dia adiny ray ary. Iny no nitaraina Jesosy hoe fa nareo ve zany dia ahoana mihitsy na dia adiny ray ary ve dia tsy vitanareo miara-mivavaka miaraka amiko fa tsy ny Jesosy tsy niteny hoe fa maninona ary Jodasy sy mba tonga taty.
dia indraindray tsika nefany fa naninona ry anina tsy tonga androany misy ny atao hoe tena olana eo amin'i Jesosy dia misy ny olana eto amin'ny fiarahamonina izay eritreretintsika olana fa ny en Jesosy aloha ny jerentsika androany. Andaontsika hiditra ao amin'izay matery an' Jesosy, andaontsika hanome hamaly izay fangatahan' Jesosy. Izany ny olana an' Jesosy izany. Dia rehefa niaritra Jesosy dia vita ny lanja ny hazo fijaliana. Tsy navesatra tamin'i Jesosy ny hazo fijaliana. Tsy nitarainy Jesosy raha voakapoka teo ambony hazo fijaliana tsy hoe ay, voasoratra hoe ay. Dia niteny indray Jesosy rehefa kelikely hoe ay. Tsy nitaraina an'izany Jesosy, fa raha nitarainy Jesosy dia nisoratana tao. Tsy olana tamin'i Jesosy izany ny kapohana. Tsy olana tamin'i Jesosy ny nasiana satroka tsilo. Tsy olana tamin'i Jesosy ny nororana. Tsy olana tamin'i Jesosy no nitevatevaina. Fa ny olana tamin'i Jesosy tsy fampiny finoana tafasaraka amin'iray. Raha eo nahoanany dia mahafoy ahy ianao. Mila averina amin'ny laoniny ny fomba fijerintsika ny fiainana. Rehefa miaraka amin'i Jesosy inona no nataon'i Jesosy? Andao arahana izay nataon'i Jesosy mba ahafahantsika miaina izay niainan' Jesosy. Tsika te hanamboninahitra hiaraka amin'i Jesosy fa tsy te hiaritra ohatran'i Jesosy. Fa inona ary ty? Te hisitraka voninahitra miaraka amin'i Jesosy tsika kanefa tsy te hiaritra tahaka izay niretan'i Jesosy. Jesosy angereto vao nanomboka ministera dia niaritra. Nivavaka Jesosy. Nandeha niaritra fakapanahy Jesosy nalaim-panatana izy. Dia tsy nanoto Jesosy. Niombona tamin'Andriamanitra izy. Niaina vavaka mandrakarivo Jesosy. Aleloia. Nanao ny asan'ny ray mandrakarivo Jesosy rehefa tafahombona tamin'ny ray. Fa naninona tsy olana ilay olana nieretan'i Jesosy? Tsy olana ilay olana nieretan'i Jesosy satria tsara fiombonana tamin'ny ray dia ny ray no mikarakara azy. Misy zavatra tsy tokony hiasanao saina. Izany aretin'izany rehefa tsara fiombonana ianao aleo maleo Andriamanitra. Amen. Izany olana izany tsy aleo izany iananana eo fa raha ohatra kosa ka tafasaraka tamin'Andriamanitra ianao avereny fotsiny ilay fiombonana. Mankatoava fotsiny izay ilay ten'Andriamanitra be da be teo. Mankatoava, miombona tandremo sao dia misy, sao dia amaivaninao fankatoavanao. Sao dia hoe rehefa paster Rodolphe miteny dia eny tompoko. Fa vao miakatra eto iza re paster kely indrindra, paster Sandratra. Paster Sandratra izany. Aleo rehefa confirmer eny ambava papa aloha vao anao Izany mbola olana be mihitsy izany. Tsy hoe izany no miteny dia olana izany. Raha izany tsy ankatoavanao tsy rarahako. Tsy mampaninona anahy mihitsy fa ataoko azo antoka fotsiny hoe zavatra sain'Andriamanitra teneniko no teneniko dia ampy azy. Aleloia. Tsika izao tsy fotoana hijerena olona tsony. Tsy fotoana tsony hoe famiverena ao amin'ny tena problème. Sao dia tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Manao ahoana ny fiainam-bavaka? Manao ahoana ny solikao? Manao ahoana ny finoanao? Izay mahatonga an'ireny olana tsy problème ireny ohatrany mitabataba be. Menimenina be ilay tsy problème satria tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Tafasaraka dia lasa mavesatra ilay izy. Fa avereno ao amin'ny laoniny ny famantaranandro anao. Inona ny tena olana? Ataovy azo antoka fa tafahombona amin'Andriamanitra ianao. Manomboka androany ny asa fanompoana rehetrarehetra miombona amin'Andriamanitra aloha vao mijoro manao asa fanompoana. Fa tsy hoe sao dia banga ny toerana eo dia hitsangana eo ihany Tsy fantatr'Andriamanitra ianao. Tsy fantatr'Andriamanitra raha ohatra ka ameno ny banga ny hitsanganako eto. Nefa tsy niombona tamin'Andriamanitra. Fiombonana amin'Andriamanitra aloha. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka. Na Jesosy raha nirahana nanao asa fanompoana rehefa tsara fiombonana tamin'Andriamanitra. Amen. Tapitra ny anjarako mino ako fa nandray teny ianao tao anatin'izay dia hafa mafy ho an' Jesosy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Aleluia. Tsy hoe volombava mandimby volombava akory fa izay no fotoanantsika. Aleluia. Taontsika hiresaka kely satria sekoly fa mahana olana androany misy zavatra mila resahantsika fa andaontsika hivavaka aloha. Voninahitra ho anao Jesosy ny amin'ny teny rehetra izay nampitony anao mpanomponao. Satria matoa ianao miteny dia mbola mitaky fanovana sy fiovana. Matoa ianao miteny dia mbola tena tianao izay Andriamanitra hanahaka anao bebe kokoa.
tahaka ny zanakao Jesosy Kristy satria izy mihitsy nefa niteny hoe zay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony koa. Amin'ny anaran'i Jesosy torononay fa androany ny fahatanteran'izany. Amen. Amen. Napetraka ny tompo tato am-poko ty teny ty hoe pisy na hoe paix. Matetika tia manonona an'izany rehefa mifanena. Alleluia. Dia indraindray lasa mandiso ny fahatsapantsika eo am-piatrehana ny zavatra tenenin'ny olona nefa tsy marina ny aminao. Alleluia. Misy anankiroa zany le paix, ray paix majuscule, ray minuscule. Le paix avec grand P, le fiadanana avy any amin'ny Jesosy. Ary le paix anankiray kely, le fiadanana avy any aminao, everinao fa avy any amin'ny Jesosy dia manosika anao anao zavatra anankiray. Mety efa tratran'ity zavatra ity tsika rehetra. Ohatra izao le izy. Tonga eo amina situation anankiray dia mahatsiaro pisy ianao fa mila midiscerna tsara sao dia nofinao ny pisy fa tsy pisy avy any amin'Andriamanitra le izy. Alléluia. Mety efa niaina an'izany daholo tsika rehetra. Ohatra hoe anatina situation anankiray dia lasa nofinao no midiscerna fa tsy mifany masina no mametraka ao anatina hoe izao no tokony atao. Rehefa misy fahatsapana dia ny tena fahendrena tsara indrindra ary tsy tokony hiala amintsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia ny tenen'ny pasteur sanadra farany teo ferena miombana amin'Andriamanitra. Na ohatra ny hoe efa manana certitude ary ianao, ohatra ny hoe efa mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra, tsy maty antoka ianao raha miverina mivavaka. Ahafahanao matsapa hoe tena Jesosy ve maniraka anahy sa sao dia le finiavako, te hijoro, te hamerina amin'ny maro amin'ny fahamarinana nefa hivelan'ny fitarian'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra avakitsika dia mifilazany tsara ny Jaona toko 4:10, Jaona 14:26-27. Ny olana zany androany dia tonga dia teneniko hoe ty le vahana amin'ny anaran'i Jesosy, tsika manadiny ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy dia very le pisy. Amin'ny fotoana anankiray rehefa miatrika ianao dia aza mahita ny tenanao ho tafavoaka aloha fa aoka ianao ahita ny tenanao miray amin'Andriamanitra. Satria lasa mavesatra anatinao no tafavoaka sy hita misongadina raha vao tsy zava-dehibe aminao aloha no hitanao hoe za eo an-tongotry Jesosy. Alleluia. Tsy maro tananao lakoziny na hafaly an'i Jesosy fa i Maria efa nahita ny tenany talohany hidinany teo amin'i Jesosy, eto izao mety amiko. Tanareo ohatra n'le hoe alohany andeha hivavaka ianao dia any-tsaina ianao indraindray mametraka hoe eto izao ny toerako. Ndao mba hovaina iny e, hovaina an'le hoe eo an-tongotry Jesosy izao ny tena misy anahy. Fa tsy hoe eo akaiky ny anina zao ny ary hipetraka amiko. Zay le mandiso an'le fahatsapan-tenantsika. Fa ento foana ny atao hoe tena miombona amin'Andriamanitra dia misaina an'Andriamanitra foana en permanence. Raha izy izao ny teto dia ahoana nataony? Ametraka tomobile eto dia ahoana Jesosy mety ve eto? Zay le firaisana amin'Andriamanitra. Mba ho tafatoetra foana le paix ao anatsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, hoy ny ten'Andriamanitra, fanimpananatra dia mifany masina. Izay irahany ray amin'ny anarako, hoy Jesosy izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. 7:20 Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Amen. Fiadanana hozy izy no avelako anareo dia niditra lalina kokoa izy, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy mitovy ny hoe omena sy avela. Ny avela en toute liberté, ny omena concret tsara mihitsiny, omeko anao izy. Tsika koa zany rehefa mivavaka sy eo am-pijoroana dia tokony mahatsapa ianao fa tsy le pisinao no ilaina fa le fiadanan'i Jesosy teo ampiatrehany anazy fijaliana. Izay le mahatonga le hoe ny olana voalohany dia tsika manadiny ny lalam-pamonjena nataon'i Jesosy. Teo amin'ny azo fijaliana izy na tsy ary fiadanana. Eo ampiatrehana ny komba eo ianao tsy hoe maiky nivoaka fa mila mianatra mahatsapa an'le fiadanana izay napetraka Jesosy. Teteny antsika hoe opportunité be ngeza be mihitsy zany hoe misy problème zany. Alléluia. Opportunité tsisy ohatr' izany misy problème satria eo ianao manana tombony ahafahanao mianatra an'izany hoe eto aho zany hianatra ny fahatsiarovam-piadanana. Alléluia. Tsika ne raha vao tsy mitarina dia omenao rariny daholo zay rehetra argument kely mandalondalo eo. Sendra tsetsina ny ataoko hoe lavakoronao akavia dia tsy hivavaka ianao. Omenao rariny nefa ny akavanana mahavita mitondra anao lavitra. Alléluia. Ohatran'izany aza omena rariny foana ny zavatra rehetra ny fahatsapana. Iresaka tsika dingana anankitelo ataoko somary angakingana ilay izy. Voalohany fanahy, faharoa aina, fahatelo tena nanofo.
dia lalan'io zavatra io a jereo tsara fa rehefa misy fotoantsika tsy salama rehefa tsy salama ianao dia ny avany anatinao aloha ny tsy salama voalohany mahatsapa mangatsika ianao nefa ny olona ivelany tsy mahatsapa mangatsika alleloia fa raha olona salama ianao dia ny avany ivelany indray mahatsapa mangatsika zay vao mahatsapa mangatsika ny anaty nareo le sensale izy veriko tsara ny anankiray avany anaty no mivoaka ny anankiray avany ivelany miditra raha ohatra zao le nitenen'ny pasteur Verto zao amafisika kely le hoe ny atao hoe fikomiana dia message avany ambany miakatra fa ny atao hoe directive dia message avany ambony midina veriko tsara ny fikomiana avany ambany miakatra ny directive avany ambony midina rehefa marary ianao avany anatiny miakatra rehefa salama ianao dia avany ivelany miditra fatsapana le mangatsika ao dia jereo amin'izay reto jerentsika amin'izay reto reto dingany reto amen voalohany azo adinoina aloha fa ny atao hoe fiadanana dia vokatry ny fijoroana vavolombelon'ny fanahy masina ao anatinao mampafantatra ny zavatra efa miprogramen'Andriamanitra ao anao fa tsy takatra ao aranofo le izy fa fanahy masina mampafantatra anao dia iny lasa mampianatra antsika sy hampionona antsika anatrena situation anankiray alleloia Romana 8:20 milaza an'izay fanahy masina no miteny amin'ny fanahintsika Romana 8:16 hoy ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy grand F dia miara-milaza amin'ny fanahintsika na ny fanahinao fa zanak'Andriamanitra isika amin'ny teny frantsay dia hoy izy rendre témoignage raha vao témoignage zany tsy misy olona afaka nijoro vavolombelona raha tsy izy nahita an'le izy dia mijoro vavolombelona izy mampita an'le izy ny fanahy masina mahita ny zavatra tsara efa noman'Andriamanitra ho anao dia mirendre témoignage aminao izy mba hampionina anao eo amin'ny fiatrehanao le zavatra anankiray alleloia asika zay mazava-dehibe an'le hoe aza maimaiky nivoaka tsy isy fahafenona satria lasa témoignage hafa nitsapanao eo am-piatrehana alleloia lasa témoignage le nofo dia lasa fikomiana eo amin'Andriamanitra le izy fa rehefa feno ny fanahy masina ianao dia tsy mandre feo hafa akoatra ny fanahy masina miteny dia lasa mandeha araka le lalan'Andriamanitra tsika tsirairay avy ny fiadanana fatsapana entin'ny fahafenon'ny fanahy masina ao anatintsika izay ampianatra sy ampatsiahantsika ny famonjena izay nataon'i Jesosy teo amintsika ny fanahy masina dia hitondra anao foana hijery an'i Jesosy tsy hoe hitondra anao ny amin'ny zavatra nataon'i Jesosy akory arany voalohany fa hijery an'i Jesosy ianao dia rehefa ampy ny fijerenao amin'i Jesosy dia hitanao ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao dia tsy manana fotoana zany ianao hitena hoe sur la montaine hitarainana hitomaniana alleluia satria tadio tsara tonga saina be teo amin'ity zavatra anankiray ity hoe isika rehefa mitomany amina toe-po tsy ankasitran'Andriamanitra eo amina situation anankiray dia mitovy tsisy valaka amin'ny hoe tia misy hazo anankiray dia tondrahako rehefa tondrahako io azo io dia mitombo ary ny rehefa ohatra misy voninkazo afindra dia rehefa tianao aniry izy dia fenonao tany tsy maintsy finalizenao amin'le hoe tondrahana rano kely satria ny mampitambatra amin'ny fotoana anankiray rehefa ohatra anao ka mitomany tsy amin'ny toe-pon'Andriamanitra eo amina situation anankiray dia inconsciemment ianao vao mahay mampanirana iny zavatra iny satria tondrahanao amin'ny ranomasinao le izy asika ve tandremo aleo lavitra ranomasom-pifaliana no ny fanatrehan'Andriamanitra zay ranomasom-pitaraina ny eo amina situation anankiray firifiry amin'ny olona nitaraina ny afaka nijoro vavolombelona rehefa nitaraina mafy dia sitrana tsisy naray ara tsy hoe rehefa mahay mitaraina ianao dia mivany olana fa rehefa tafaray amin'i Jesosy ianao ain'Andriamanitra mamany zavatra rehetra amen Jaona 16:7-8 alleloia ny fanahy masina dia manana tanjona ihany koa rehefa nikasika amin'ny fanahintsika izy tamin'ilay volonté Romana 8:16 eto indray dia resaka momba ny aina isika na ny aminy fa izao milaza marina aminareo hoy Jesosy mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho dia irahiko ho aminareo izy dia ny favalo ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotany sy ny fahamarinana ary ny fitsarana amen ny antom-pisiny ny fanahy masina ihany koa dia ny ampiaiky izao tontolo izao raha za manokana andresahana matetika mantsika dia rehefa miteny hoe izao tontolo izao dia multitude ohatrany hoe groupement na olona mpanota fa n'izao tontolo izao koa dia mahalaza hoe za sy ny lasako alleloia
ny fany masina zany dia tonga ihany koa ampiaikiahy ny fahotanany amin'ny lasako rehetra. Ny fahotanany dia vokatry ny safidy, ary ny safidy ao amin'ny amina. Aleloia. Zany hoe ny fany masina dia ananatra ny amako, ny aiko, andresy lahatra azy ka ahafahako mahay manaraka mora foana an'Andriamanitra. Ao a, jereo tsara fa raha namaky ten'Andriamanitra tsika teo a, dia avany amin'ny fanahy izy miainga, dia midina avy ao amin'ny amina, dia mitovy amin'ilay hoe ny direktiva an'Andriamanitra avany ambony no midina tsikelikely. Aleloia. Fa tsy avany ambany no miakatra. Aleloia. Farany, sady amarana koa azy dia zao hoe ny anjaran'ny nofo ny farany. Ny anjaran'ny nofo dia sady tsy henona ny tsy omena lanja. Amen. Ny nofo zany tsy avela amin'ny décider mihitsiny. Aleloia. Fa ny nofo natao tarihana fa tsy natao hitarika. Mety misy ny fahatsapan'ny nofo, fa eo ny ampianaranao ny nofonao hoe ny aminao rehefa vo influencen'ny fany masina no mitarika ny tena iray manontolo, fa tsy hoe rehefa tsara message avany amin'ny fany masina ny teny resaka tao amin'ny fanahy, rendre témoignage tao amin'ny fanahy, dia avy eo nandresy lahatra tao amin'ny amina, dia avy eo amin'izay rehefa tonga eo amin'ny nofo dia lasa ny nofo indray mandresy lahatra le amina. Azonareo ve tiako tenenina? Zay foana nefa le zavatra mitranga. Dia eo amin'izay le hoe pisy anankiray grand P sy pisy anankiray petit P. Le petit P le fahatsapan'ny nofo. Ohatrany hoe mety ty zavatra ty, nefany tsy ny aloava amin'ny fanambaran'ny fany masina atao anatinao. Ny hetsika rehetra ataontsika dia tokony aloava amin'ny fanambaran'ny fany masina ao anatinao foana. Tsy hoe tenin'Andriamanitra dia tonga dia atao, fa nandevoly arany dia mba nampiasa tenin'Andriamanitra rehefa naka fanahy Jesosy. Aleloia. Zay mahatonga io dia sabatra roa lele. Ny adininy io voalohany dia le mitazona azy. Ny lela-tsabatra dia manakaiky kokoa ny olona mitazona noho ny fahavalo. Zany hoe tenin'Andriamanitra mila efa marina tamiko aloha dia ny ainako, dia zay le hoe mampisaraka ny aina sy ny fanahy. Sarahany io mihitsy aloha le fahatsapanao taloha sy le fahatsapana andrasan'Andriamanitra aminao androany. Galatiana 5:9-12 sy ny 7:12 no amaranantsika azy. Amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy grand F dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo. Tsy misy olona ahay andeha araka ny fitarian'ny fany masina raha mbola mandre nofo mihoatra izy, mihoatra noho ny fandrenesan'ny fany masina. Io safidy io, tsika rehetra mitovy ny tenin'Andriamanitra renesitsika. Fa eo ny ahafahanao mahita hoe iza no menao lanja. Maninona ny samy mahaintsika hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Fa ny lanjan'izany ao anatin'ny tsirairay avy tsy voatery mitovy. Satria mbola misy mety hoe mamelanja kokoa ny fahatsapana raha nofo, mety noho ny fahatsapana hoentin'ny fany masina. Zay ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe natao hoe zanaka anie, tsy le mihaino e, tsy le manao andraikitra e, tsy le olom-bo ositra na voatokana akory re. Zay le mahatonga tenin'Andriamanitra ny Matthieu 24 raha azo natao dia ny olom-bo fity ho fitahany. Satria possible tsy manala ny olom-bo fidy tsy olombelona ny fanosorana. Aleloia. Mety olom-bo ositra ianao, za zao hoe pasteur, fa za dia nofo rehefa tsongona matsiaro marary, fa ny safidy dia zao hoe na zay ikika hoe ay, na zay ikika hoe mamela ny heloka ao rahalahy. Ohatr'izay le izy, safidy io. Ary izy ny possible, maninontsika rehefa olona ananantsika estime, efinao le zavatra tsy zakanao. Fa rehefa olona tsy dia tianao na zavatra farany izay kely ary, tena tonga dia misy fandresendahatra mbola tsy hita tao anatin'ny firy-taona mivoaka eo. Safidy io. Aleloia. Aoka ho tarihan'ny fany masina marintsika. Misy olana tsy maintsy vahana androany, aza mandeha amin'ny fiadanana, tsapanao anatinao ianao. Fa mandehanana le tena fiadanana, le ambaran'Andriamanitra. Hafa mihitsy rehefa izy nitarika, satria izy miantoka ny fahombiazana. Farany tena farany dia zao hoe ny fany masina koa dia ampianatra antsika hoe rehefa mijery an' Jesosy dia tonga eo le fiononana. Firy amintsika mety mandalona misehatra ataoko hoe fahoriana, fa tsy nisy ampamangy mahatonga anao tsy te hitomantsony. Maro zany tsy rehefa betsabetsaka 10 ve izy io? 10 tsy zay.
ny tenin'ny olona mety mampahery anao ivelany fotsiny hoe ay tonga ry zareo ohatran'izao sy ohatran'izao fa raha vao tsy Jesosy no mameno ny fonao dia tsy maintsy ranomaso io ary tsy maintsy nofo. Tenin'Andriamanitra 2 Tessalonina 2:2-10 sy 20 sady tianao amarana antsika azy. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay fa tia antsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay. Na ataoko amin'ny teny mazava kokoa dia hoe ny mikasika ny fiainana mandrakizay io sy ny fanantenana tsara ny amin'ny fahasoavana mbola mandrakizay ihany zany no ampionona ny fonareo anyesy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Ny ahafahantsika mahatsapa fiadanana Kristy atao anatiko dia tsy maintsy ny firaisako amin'ny Kristy ary ny fanahy masina no mampianatra an'izany asa mpamonjena nataon'i Kristy zany ka tonga ho tafajoro foana na inona zavatra tsy maintsy atrehako. Amen. Taontsika hitsangana hivavaka amin'ny voninahitra an' Jesosy rasitrakareo. Raha tsara indrindra masina mandrakizay tesaotranao zay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ny amin'ny teny izay natsipinao indray tamin'ny alalan'ny mpanomponao betsaka teto Andriamanitra mianatra izay Jesosy tsy tokony ho maika. Aleloia. Fa miandra ny fanahy masina tongotrombo tsy masaka tsy azo hohanina amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra miandry izahay ampiononona sy ampianarana ny fanahy masina atsanga ny fanahy masina mandrakariva. Jesosy eo manomboka androany dia hianatra izay tena hoe iaino ny fiasan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanay izay ampahery sy hijoro vavolombelona ao amin'ny fanahinay ary ampianatra sy anangana ny ainay mba tsy ho mora tarihan'ny nofo satria marina loatra ny teninao hoe samihafa ny lalan'ny nofo sy ny fanahy. Ka manomboka androany Jesosy dia tsy handeha amin'ny aran'ny nofo izahay fa handeha amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Vavaka izay Jesosy mba tena ho vaovany ny olana raha-panahy rehetra eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Tsy ho maika izay ny amin'ny fiovan'ny trangan-javatra fa mba ho maika izay ny amin'ny mahamaika anao dia ny amin'ny fiovan'ny fonay tena manahaka sy manaraka anao Kristy. Aoka ho hita fa ianao no mameno anay, aoka ho hita fa ianao no mikasika anay, aoka ho hita fa ianao no mitarika anay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra nofinofinao ho anay tsiraray avy dia tonononay ny fahatanteran'izany amin'ity fotoana androany ity amin'ny anaranao mahery Jesosy Kristy no anaovanay zavavaka izany. Aleluia. Amen. Afaka mipetraka tsika ataontsika anao fanatitra manamafy ihany ny fotoanantsika raha mpitso aza tonoina eto amin'ity toerana ity manomboka amin'ny firy moa amin'ny fito maraina ka hatramin'ny 7 ora sy sasany ny alarobia ihany koa sekoly tokantrano. Aleluia. Ny zoma sy ny sabotsy dia zoma fanotronana sabotsy sabotsy communion zoma manomboka amin'ny 4 ora ary ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina. Aza miandry fotoam-bavaka miaraka tsika izay vao mivavaka. Marina ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hébreu 10:10 manao hoe aza mafoy ny fiarahanareo miangona fa zao ny olona efa niangona tamin'i Jesosy no miara-miangona. Aleluia. Ny olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra any amin'ilay mangingina dia avy eo miaraka etontsika eo amin'ilay mangingina miaraka. Aleluia. Tsara foantsika mieno ny onjapeo 90.8 FM misy toroteny ao, misy teny manafaka ao, misy hira ao izay ampaherezana antsika satria ilaintsika feno tenin'Andriamanitra. Amen. Aza vela isy fotoana ka tsisy tenin'Andriamanitra ny fiainantsika tsiraray avy. Tsy haiko hoe aiza avy ny faritra afaka hitanao tenin'Andriamanitra dia soraty tsy eo amin'ny atoky ny olona alohanao aloha tsy mety fa ohatra eny amin'ny telefona, eny amin'ny tanana, any amin'ny matetika ilay soratra eo amin'ny akanjo tenin'Andriamanitra fa mety tsy hitantsika ilay eo amin'ny akanjo. Mba hividiany t-shirt misy tenin'Andriamanitra ny olona ohatrany dia amin'izay rehefa mandehandeha izy dia hitanao ilay izy. Any mahafinaritra izany zavatra izany. Ataontsika hitsangana ary amin'ny voninahitra an' Jesosy. Aleluia. Tonono ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny olona akaikinao aloha. Aleluia. Tsy mahazo manao tsianjery izany any amin'ny voalohany ihany zandry paster-jivy nianatra fiadanantsika teo tonono ilay izy. Aleluia. Hivavaka tsika ary. Jesosy misaotra anao zahay satria tsapanay hoe eo foana ianao amin'ny fiainanay. Zahay mety indray mety manadino fa misaotra anao fa mbola nomenao koa ny fanahy masina ampatsiahanay. Ampatsiahanay anao Andriamanitra. Ny tokony mameno ny fisainanay sy ny fiteninay sy mombanay dia anao Kristy. Aoka tsisy avelanay ahasaraka anay aminao Jesosy fa mandrakizay dia ho ianao ary mandrakizay dia ianao hatrany.
mikasika anay amin'ny anaranao Jesosy misaotra indrindra ny amin'ny teny rehetra satria tsapanay hoe tianao be zay matombo mbola teneninao matombo mbola omenao fanambarana matombo mbola ampiasanao mpanompon'Andriamanitra be deabe voninahitra ho anao Jesosy aoka ty herinandro ty Andriamanitra tena ho herinandro miaraka amin'ny fanombohana ny volana maneho anao manambara anao herinandro mpiovampo herinandro mpankatoavana anao Kristy herinandro anehoanay fa mbola feno ny teninao foana zay ary vony zay natateraka ny teninao zay milaza hoe aoka ny tenin'ny Kristy nitoetra betsaka ao aminareo amin'ny anaranao Jesosy tario taio fimbina atsangano ampianaro ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy raison'Tsodrano hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka meanao ny fiadanana amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen. Sara ho amin'ny fifaliana ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo amen. Tahiny Jesosy daholo tompoko dia veloma.